sakafo maso mamelona kafizinay tokoa. Dia hafaliana ho ahy rankizy ny miarahaba anareo manokana avy ao amin'ny paroasy Nakatovato manatanteraka ity fihaonana ity isika, ary ao anatin'ny andro voalohany fiomanantsika amin'ny andro maneran-tany ho an'ny afafy FET izao, dia ny Alahady ny sakramenta masina izany. Taona maromaro tokoa manko izay no nanikana ny foibe maneran-tany any Roma ny Alahady ny sakramenta masina ho andro ny afafy FET sy ny tambazotra-piovahan'ny Papa maneran-tany, izay fototra mampisy sy mampijoro antsika afafy FET toy izao. Hafaliana toy izany ihany koa no entina miarahaba antsika rehetra any an-tokantrano any, satria maro ny afafy FET any amin'ny isa-tokantrano sy ny dioseze any, ary tsy ny afafy FET ihany no manaraka ity fandaharana tolotra antsika eto ity, dia maro ihany koa ny olona manaraka izao fandaharana ataontsika izao. Ka dia izany no hanehoana sahady ny fisaorana sy fankatelemana antsika amin'ny fanarahantsika, indrindra ny fampizatenanareo rankizy mbola ao anatin'ny ataontsika hoe fotoana izay mampisy ny valanaretina antsika, kanefa dia ao anatin'ny fitandremana ireo fepetra isan-karazany no anatanterantsika ity fandaharana ity. Dia izay indrindra no aton'ity atelona fiomanana ataontsika mba hisy tena fiomanana ara-panahy ankalazantsika izay andro ny afafy maneran-tany, afafy FET maneran-tany izay. Ny lohahevitra entintsika hodiniana sy ho velabelarina fohifohy eto hanomanantsika izay Alahady ny sakramenta masina fankalazana ny vataman'i Kristy izay, dia ilay hoe ao aminao ny loharanoko rehetra. Hitantsika izy io amin'ny Salamo 7:20, 7:7. Inona marina moa Samo Pera anatin'ny safidianana ity lohahevitra ity? Tsara tokoa ny nametrahany namantsika izay fanontaniana izay mikasika ny hoe fa ahoana tokoa moa izany no antony fidianana ity lohahevitra ity. Averiko indray ilay lohahevitra teo, dia ny hoe ao aminao ny loharanoko rehetra. Io lohahevitra io moa isika dia nalaina tao amin'ny Salamo 7:7. Lohahevitry ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena izay hatao any Hongrie. Marimarina koa izany dia any Budapest, renivohitry Hongrie, no anaovana ny kongresy eukaristika iraisam-pirenena faharoa amin'ny 50. Io kongresy eukaristika io dia tsara ho marihana fa tokony ho natao tamin'ny taona lasa, tamin'ny andro izay tokony ho nanaovantsika ny kongresy tany Diego, nankalazana ny 100 taona ny FET maneran-tany. Isaky ny 4 taona mantsy ny fiangonana maneran-tany eo ambany fitarihan'ny Papa Ray Masina dia mankalaza miaraka ny atao hoe kongresy eukaristika. Amin'izany ny fiangonana amin'ny alalan'ny Papa Ray Masina dia mifidy firenena anankiray hanatanterana io kongresy eukaristika io. Ka dia fiombonantsika amin'ny eglizy maneran-tany ary no antony ny safidianana manokana ity lohahevitra ity. Marina ihany koa fa raha tokony ho natao tamin'ny taona lasa ity kongresy eukaristika ity dia nahemitry ny Papa Ray Masina ao amin'ity taona 2022 ity, amin'ny volana septambra izany, no ity valana retina ity ihany. Ary farany dia ity lohahevitra ity no niraisitsika manokana ho teny faneva iombonana
ho an'ny afafy FET manerana ny nosy, manerana ny Madagasikara zany ka dia ataoko hoe tsara tokoa raha ity lohahevitra ity sy ity teny faneva ity mba ho dinidiniantsika mandritra izao fotoana fohy hiaonantsika eto izao. Dia misaotra ny zandrikely amin'izay fanontaniana izay. Inona moa zany mopera no lazana ny lohahevitra io fa lohahevitra Kongresy Eokaristia? FDB anankiroa no azontsika amin'tinana izay ambaran'ity lohahevitra ity. Voalohany indrindra dia hoe Andriamanitra no loharanon-aina rakizy. Andriamanitra no loharanon-aina. Ny Baiboly manontolo. Ny Baiboly manontolo mihitsy hatrany amin'ny Jenezy hatrany amin'ny Apokalipsa no maneho ny mahaloharano an'Andriamanitra. Ny tantarany fahariana ao amin'ny boky Jenezy dia mampiseho miharihary ny mahaloharano fototra izao rehetra izao an'Andriamanitra. Ny loharano dia fantatsika fa madio. Avy amin'io loharano io no iboiboy amin'ny rano rehetra miparitaka any amin'ny ony sy ny tanimbary ary ny tanety rehetra any. Raha tsy misy zany ny loharano dia tsy hisy mihitsy ny ataontsika hoe ahafahana manondraka ny zava-mananaina, hiveloma ny zava-mananaina. Izay no mahafototra ny loharano. Ka avy aiza moa ny fototry ny fahariana? Izay azontsika adika hoe loharano mihitsy io rakizy. Dia tsy iza fa Andriamanitra. Andriamanitra ny loharano niavian'izao rehetra izao. Dia tena ilay Andriamanitra fitiavana mihitsy ary fitiavan'Andriamanitra ny olombelona no nanaovany ny zava-mananaina. Fa indrindra isika olombelona efa hatrany am-piandohana mihitsy izay mahafitiavana an'Andriamanitra izay, izay mahaloharano azy izay. Ka izay no antony ilazantsika hoe Andriamanitra loharanonay. Azo lazaina zany fa tena hoe fototry ny aina ny rano. Fototry ny aina ny loharano dia Andriamanitra izany. Indrindra ho antsika olombelona rehefa tsy ampy ny rano na tsy misy ny rano dia mirepirepy ny zanak'olombelona. Mangetaeta ny biby fiompy, maina sy karakaina ny tany, maina ny zavaboary rehetra rehetra. Tsy misy dikany raha ny rano tsy misy. Misy fitenintsika manao hoe aleoko ny jiro ny tapaka toy izay ny rano tsy misy. Ilazana zany fa tena Andriamanitra ny fototra. Ka raha tsy ao zany ilay Andriamanitra fototra dia zava-poana ny zavatra rehetra. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny hoe loharano ny fiainana kristianina ny Eokaristia. Ny Eokaristia zany arakizy no azo ambara ihany koa fa asehon'ity lohahevitra tsika androany ity. Ny Eokaristia loharano ny fiainana kristianina. Ny Eokaristia ivo sy faratampo ny fiainan'ny kristianina. Ambarany fampianarany fiangonana ombieny zany na dia ho antsika mbola zaza dia mahazo ny tsara an'izay hoe Eokaristia fototra sy loharano tena fiainana kristianina, indrindra ho antsika katolika. Ao no anehoantsika ny finoantsika satria rehefa mankalaza ny Eokaristia isika dia tsy mba misaraka amin'ny fankalazana ny Eokaristia, ny alakamisy masina, ny zoma masina, ny Paka. Ny alakamisy masina satria nahoana? Ny alakamisy masina no nanorena an'i Jesosy Kristy ny Eokaristia teo anatrehan'ny apôstôly ary nanomezany fanafen'ny apôstôly hanao ny Eokaristia sy hanohy ny Eokaristia
izay vatana mandrany Jesosy Kristy. Io alakamisy masina io zany dia andro lehibe nanamasinana ny apôstôly ho pretra. Ary hoy Jesosy hoe manaova izao fahatserovana ahy dia manao sy manatanteraka izay nandidiny Jesosy sy nampianarin' Jesosy antsika isika isaky ny manolotra sorona masina tena mamerina ilay nataon'i Jesosy Kristy tamin'ny alakamisy masina. Tsy hoe sakafo fotsiny fa tena fiainana ao antsika zany ny Eukaristy. Ny zoma masina indray satria nahoana? Tsy azo saraina amin'ny alakamisy masina ny zoma masina. Mifameno tanteraka ireo ary azo lazaina fa tena iray. Satria ny zoma masina indray rakiza io lay andro nanoloran Jesosy Kristy ny tenany teo ambony hazo fijaliana. Marina fa nisamboriny ny miaramila izy, nodaroana sy ny vonoina, nidakadakaina, nampiarana izao fijaliana rehetrarehetra izao, fa efa tena lahatra Andriamanitra ho azy mihitsy io fanolorany ny tenany teo ambony hazo fijaliana io. Ka na nisy Jodasy na tsy nisy miaramila dia efa izay no lahatra Andriamanitra ho an'i Jesosy dia ny nanolorany ny tenany teo ambony hazo fijaliana, teo ambony lakroa, latsaka ny rany. Dia hoy Jesosy hoe ity no rako, rano fanekem-pihavanana vaovao, alatsaka ho anareo sy ho an'ny be sy ny maro ny famelana ny fahotana. Tsy misy azahoantsika famonjena afa-tsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Io lakroa io no tandindony famataram-pamonjena ho antsika. Io sorona tokana mahavonjy antsika rehetra, ka tsy misy sorona mahasolo an'io intsony zany. Misy fomba fitenintsika malagasy zay manao hoe ahoana moa? Rehefa tonga ny feno, sa ahoana moa? Rehefa tonga ny feno dia maninona ny tapany? Foana ny tapany. Ka i Jesosy zany manambara ny hafenona ny zoma masina. Tsy feno ny finoantsika raha tsy nisy ny fanoloran'i Jesosy ny tenany sy ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Ary ny farany dia ny Paka. Tsy hoe maty Jesosy dia nalevina dia izay, fa no ny hery ny fanahy masina tao aminy araka ny teniny tamin'ny apôstôly dia hoe tsy maintsy hitsangana afaka hateloana. Nandresy ny fahafatesan'i Jesosy, nandresy ny fahafatesana, nandresy ny fahotana, dia nitsangana ho velona mba ho fahataterahan' izay famonjenantsika ary izay, ary hitondra antsika ihany koa amin'izay fahavelomana mandrakizay izay. Io no fototry ny finoantsika ny Paka. Fankalazana ny Eukaristy, fanafana ho antsika, famonjena ho antsika. Tena loharano tokoa zany ny Eukaristy ho antsika. Izay no amporisihana antsika ary rakizy, amporisihana antsika rehetra ihany koa amin'ny famonjena ny sorona masina, amin'ny fankalazana ny Eukaristy, indrindra amin'ny alahady zao isika dia mankalaza amin'ny fomba manokana ny sakramenta masina, aseho amin'ny kariary ho hitan'ny olona. Noho ity ame anara-pahasalamana ity moa sy ity valana aretina ity dia ataoko fa ho sarotra ho an'ny fiangonana maro ny hitondra an'i Jesosy manodidina ny tanàna, fa raha ny tena marina dia entina mamakivaky ny tanàna Jesosy Kristy, hitsodrano ny tanàna sy ny vahoaka rehetra. Dia izay ary no ambarany ny lohevitrantsika hoe ao aminao ny loharanoko rehetra. Eto am-pamaranana izao fifampizarana izao ary rakizy, isika rehetra ny atokantrano any dia nangina fotoana fohy isika sady hangataka amin'i Jesosy no ihany koa hanome haja sy voninahitra azy.